Vombola anatin'izay baolina kitra izay ihany isan'ny narahan'ny maso maro akaiky tamin'ny herinandro ity ny fandalovan'ireo solotenan'ny FIFA sy ny CAF nanao ny fanadihadiana mahakasika ny fizotrony fifidianana izay natao teto amintsika mahakasika ny tolon'ny fitantanana ny baolina kitra amin'ny ankapobeny zany. Hatreto dia tsy nisy ny vaovao ofisialy izay nambaran'izy ireo fa dia ny zoma teo izy ireo nandoan'ny Madagasikara izay hanao tatitra any amin'ny lehibeny ka dia avy any zany zareo araka ny fantatra no amoka zay fanapahakeviny. Tsy nisy tatitra ofisialy avy amin'ireo solotenan'ny FIFA sy ny CAF tonga teto Madagasikara tamin'ity herinandro ity taorian'ny fanadihadiana izay nataon'izy ireo. Ny atondrian'ny reto delegationne avy amin'ny CAF sy ny FIFA reto dia nanao fanadihadiana sy fanamarinana ifotony ny zava-misy marina mahakasika ny fifidianana ireo filohana ligue paritra sasatsasany sy mahakasika ny fifidianana izay ho filohan'ny federasionna malagasy ny taranja baolina kitra. Noho ny fitaraina marobe izay voarain'izy ireo taorian'ny fifidianana izay natao teto amintsika nametrahan'ireo ratsamangaika no nahatonga izao fifidinana ifotony izao. Ny any fantatra dia niaona tamin'ireo filohana seksionna nanana olana teo amin'ny fifidianana ireo iraky ny CAF sy ny FIFA isan'izany ny seksionna 4 tao vatovato fifinany, seksionna 5 tao Matsiatrambony ary seksionna 5 tao Bongolava. Araka ny fantatra ihany koa dia niaona tamin'ny mpikambana avy ao amin'ny federasionna mitantana ny baolina kitra eto amintsika izy ireo ny alarobia lokandro teo. Tsy litsofina ihany koa no nahafantarana fa nisy olona sasatsasany manana toerana eo amin'ny sehatry ny baolina kitra mpitantana kleba eto Madagasikara maromaro niaona ny reto solotenan'ny FIFA sy ny CAF reto. Araka ny vaovao hatrany dia ny zoma teo no nandoan'ny Madagasikara izy ireo. Araka ny fantatra hatrany dia aorian'ny tatitra izay ataon'izy ireo amin'ireo lehibe naniraka azy vao amoaka ny fanapahakeviny ny FIFA sy ny CAF mahakasika ny fanatanterahana ny fifidianana izay ho filivon'ny federasionna malagasy ny taranja baolina kitra.